Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe saro tiavina, saro tiavina, langolangoina fa safosafoina fa mbola tsikile, tambatambazina mahazo ale mandeha fa dia tena saro tiavina tokoa ve? Miezaka ny mba hampilamina sy zaraina fihetsika ara-pitiavana, ka mila atao izay mahamanimanina ho an'ireo olombelona izay saro tiavina. Efa atao ny mety rehetra, filefahana amin'ireo efa tsy asiana fetra, kanefa mbola mafy sy tena sarotra ny mandresy lahatra an'ireo saro tiavina. Indraindray izy ireo raha tsy vakiana loha dia toa mangano hano sy mampalahelo tokoa. Antena moa malahelo noho ny maha-olombelona, nefa raha manatona azy ireo dia misy mivadika tsy azo tenenina. Mitovy amin'ilay hoe sarotra tambazina ka tafiditra amin'ny filaza fa mampitamby. Noho ny anton'izany moa antena te hidy vazana, nefa koa raha ny fomban'izy ireo mampite handrangitra vangy. Aza mba saro tiavina fa tsisy mahavita tena, koa mahaiza be finiavana ary manana fandavantena. Mahaiza mahateo tia sy ajanono ny mampifilafila, ka meteza ny ho tenenina fa tsy ampitoviana amin'ny toe-batan'ireo maty ila. Raisy soa aman-tsara izay mba manakaiky fa tsy miseho miavonavona fa sao dia ho taraiky. Hambopody isy toerana ialao fa tsy mampivoatra, ary aza mba saro tiavina fa lasa mampitrohatra. Ny fanovanan'izany dia n'izao fa tsy any ankohatra, fa raha sanatria tsy vita eto an-tany dia azo lazaina efa tara lohatra. Koa meteza amin'izay isika mba hiova, ary ekeo tokoa fa raha ny fiainana amin'izany izy tia akory tsy mba handoza. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black.